Adventist World Radio. Lay feon'ny fanantenana. Tamin'ny lalao olimpika tany Paris any Frantsa no nisehoan'ity tantara ity tamin'ny taona 1920. Frantsay ilay tompon-daka tamin'izay fotoan'izay, Erika no anarany. Ary tamin'ny fifanitsanana rehetra dia niavaka izany tovolahy izany no ny hafainganam-pandehany. Dia nanantena azy ny rehetra fa ho azo antoka ny medaly volamena ho an'ny tanindrazana amin'ny famaranana. Dia tonga tokoa ny fotoana hanaovana ny famaranana. Samy netanetana avokoa ny rehetra, ny mpijery nanoana azy, ny mpikarakara rehetra ihany koa. Nantsoina ny anarany rehetra, saingy tsy teo i Erika. Tsy tonga teo amin'ny kianja fiasakasahana akory izy, fa nakaiza hoy ny rehetra. Nandrasana, nitadiavina, fa tsy hita mihitsy izy. Dia nandeha ny famaranana ary lasa ny mpifanenana avy amin'ny firenen-kafa ny medaly volamena. Nangainy ireo rehetra nanantena, fa taiza mary ny Erika tamin'ny fotoana io e. Tany am-piangonana izy nivavaka ny andro izay nanaovana n'io lalao famaranana io. Asa izay niafarany tantara fa nifatotra taty aoriana dia lasa misionera tany Azia Atsinanana i Erika, ary nahefa be tokoa tamin'ny asan'ny tompo. Endry mpiaminamana, ambony kokoa ny azy ny medaly volamena ny lanitra no medaly volamena ny tany. Ary ny sy ny anao, antony inona reo no mahasarika antsika ho any am-piangonana e? Aza mahafoy ny fiarahantsika miangona hoy ny Hebreo 10:5. Miteny ny Baiboly hanisan'andro no fonaina, raisoao am-pofazamalaina, fartomotrany andro izao. Antoko-bihira feony ny teny fikasana Andrambato. Zay lay onjany fanantenana. Fanantenana ny ahita, ny tavan'ilay be fity, omba areta kely sisa, figoka fahasambarana, fitiro tsara ny finona, manana fitiavana. Amin'izany
Ny soratra masina izay mampahantra anao. Ankizy malagasy, ovay ny tontolo. ankizy malagasy, Havaozy izao tontolo izao. Fianarana baboly ho an'ny ankizy. Iarahana amin'ny feon'ny fanantenana. ankizy malagasy, Ovay ny tontolo. ankizy malagasy, Havaozy izao tontolo izao. ankizy malagasy, amin'andra manitra. Ankizy malagasy, aovy izao tontolo izao. Miarahaba antsika ankizy rehetra. Naiza misy anao dia mirary soso fahasalamana ao anao ny ekipan'ny feon'ny fanantenana. Misaotra iray eo noho ny amin'ny Jesosy izay nanafaka anay tamin'ny fahotana. Na dia mbola kisa sy izahay dia tehirizy ho anao mandrakariva amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ono fantatry ny ankizy rehetra ve hoe iza moa Jesosy? Mba tiany ankizy ihany koa ve Jesosy? Ahoana ny fahafantarany sehan'izany Jesosy zany? Tia olona, tsabo, tsara fanahy, manampy. Tia ankizy izy, dia marina, dia tia olona koa, dia tsy mandainga, dia tsara fanahy. Tia olona dia manampy olona, nanasitrana amin'ny marary. Tsara fanahy izy tamin'ny olona. Manasitra dia manampy ny hafa. Ary andeha ho aiza nareo telo mianaka izany ny tao mamikivikery? Ohatra tiako raha mba hametrahany Jesosy tanana sy hivavahany reto zanako reto andeha ho any mihitsy anie zao zay Angra manao an'izany amin'ny ankizy ihany koa Jesosy. Ndray tsy ny lehibe ihany anie ny tena tiany Jesosy fa ny ankizy indrindrandrindra ihany koa Marina hoe raha izany andraso alaiko vetivety ireo ankizy dia mba andraso re ahy Angakainga anary ianao eto ihany izay no miandry anareo Io tsy hoery izay Oay, fa ho aiza daholo reto zazakely entiny reniny reto. Marina tsy ho any Jesosy reto izy miaraka amin'reto ankizy be dehibe reto. Tena nelingelina any Jesosy reto Zany mihitsy andoro zalasakanana. Oviana koa Jesosy mba miaraka amin'ny ankizy sy ny zazy. Tena marina zany. Andao tenenina mafy ireo ray aman-dreniny ireo. Sahirana amin'ireo Jesosy. Nareo zany no mitenin'ny ray aman-dreniny moa zay manakana ny ankizy tsy hoe aza makeo amin'i Jesosy fa sahirana izy sady reraka andana mody daholy. O ray aman-dreny tsy afaka mandray anareo sy ireo zazakely ireo anie Jesosy fa mbola manan-javatra tao izy azafady indrindra re mba mivereny Fa ino zato ataonareo ry Petera sy Jaona? Tiako avokoa ny olona rehetra sady manana fotoana ho azy reny mandrakariva. Aza rarana tsy anatonany ankizy fa anto azy ireo ny fanjakany lanitra. Avy ty amin'i Jesosy ny zazakely fa ampifoko ny ankizy eto akaikiko
avisa my manodidina eto fa ametra tanana sy vavaka ao anareo aho. Azafady indrindra rery mpampianatra no heverinay fa tsy manam-potoana ho an'ny ankizy sy ny zaza ianao ko. No heverinay koa fa manelingelina anao izy ireo ko. Zany mihitsy re. Manam-potoana ho an'ny ankizy sy ny zaza rehefa manatona izy ireo, sady tsy manelingelina zany ny ankizy sy ny zazakely. Azony ankizy atao ho ilay namany tsara indrindra sady vonina iaino azy ireo mandrakariva. Jesosy tia ny zaza sy ny ankizy re ahy. Mandroso daholo rakizy eto ty zany ray aman-dreny io apiko ianao hivatan'ity zanako tongatonga kely. Avy daholo avy aty amin'ny Jesosy. Renareo tsara zany rakizy, tia ny zaza sy tia ny ankizy Jesosy. Azonao atao namana akaiky anao indrindra izy. De zao lazao amin'i Jesosy daholo ny zavatra mahafaly anao, ny zavatra mampalahelo anao, ny zavatra rehetra mitranga amin'ny fiainanao ambarao amin'i Jesosy zany. Jesosy sakaiza akaiko an'ny olona rehetra. Azon'ny ankizy atonina amin'ny fotoana rehetra izy koa dia manasa antsika ankizy rehetra anao an' Jesosy ho namana akaiky indrindra azy. Iaio sotra satria afaka miresaka aminao amin'ny vavaka izahay. Pahavaly hivavaka ny ankizy. Mamela elkay anyala Jesosy. Amen. Koa dia manasa antsika ankizy rehetra andray an' Jesosy ho namana akaiky indrindra antsika ankizy rehetra. Amen. awr malagasy@gmail.com. Groupe Jude 25. Le Seigneur est mon berger, je ne craindrai rien. Toujours il s'occupe de moi. Près des eaux paisibles, par tous les chemins.
lay feo ny fanantenana. Et le bonheur m'accompagneront pendant mon voyage ici-bas. Je vis dans sa présence, c'est là ma maison. Le Seigneur prend bien soin de moi. WR manolotra ho anao feon'ny fanantenana. Ny voninahitra, ny aja, ny dera, ny saotra dia omentsika manontolo ary mandrakariva ho an'ilay Andriamanitra namorona sy namonjy antsika ary rariny loatra izany. Heveriko aza fa tsy ampy ny teny sy ny hira fidirana izay ataontsika ahafahana maneho araka ny tokony ho izy izay tena sahazan'izany Andriamanitra be fitiavana izany. Misaotra an'Andriamanitra isika fa nomeny tombonandro indray ary tafahoana eto afaka miara-mianatra sy mifampahery amin'ny alalan'ity onjapeo ny feon'ny fanantenana ity. Miarabanao ny mpiara-mianatra aminao Eliandre Mitantso. Milohan'ny hanomboantsika ny fiara-mianatra dia manasanao amba hiaraka hivavaka amiko. Rainay izay ny an-danitra, misaotra anao izay satria tombontsoa lehibe nomenao anay noho ny famindraponao aminay. Inona moa izahay ary manahoana ny alehibe ny heloka eo anatrehanao no ahafahanay manonona ny anaranao sy mivavaka aminao. Kanefa ekenao zany ary asainao manao an'izany izay satria tsy misy famonjena ao anay, tsisy famonjena amin'ny hafa afa-tsy eo aminao rery ihany. Ianao rery ihany no tena mahalala sy tena mahatsapa izay mahazo anay ary manana faharetana amin'ny fitaizananay mba hanana fahatokiana feno anao eo amin'ny fiainanay. Mangataka famelan-keloko izay Jesosy io ary mangataka ihany koa ny fananao masina mba hampahery sy hampianatra anay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny rahantsika nijery akaiky teto, ny rahana nianatra teto fa tsy tongatonga ho azy ny zavatra rehetra manodidina antsika, ny zavaboary manodidina antsika hatreny amin'ny lanitra eny na eto amin'ity tany ity na any anaty ranomasina any na eo amin'ny fiainantsika manokana. Ny famoronana antsika olombelona indrindrandrindra dia anisan'ny mahatalanjona ao anatin'izany. Nisy mpamorona isika, le Andriamanitra mahery tsy toa izy no namorona antsika. Raha mety tratra ny saintsika ny fomba namoronany antsika
dia mijanona ny mahandriamanitra azy fa ny tsy fahatakarantsika feno ny fomba nentiny namoronana antsika dia nisan'ny pirofa andriamanitra tokoa izy. Tsy manam-pahataperana ny fahagagana miseho eto amin'izao tontolo izao misy antsika ary tsy manam-piafarana ny fikarakaran'andriamanitra antsika voariny. Na dia fa nanao safidy aza ny olombelona nandika ny didin'andriamanitra ary mitaty ny vokatra izany dia mbola eo foana ny fahasoavan'andriamanitra miantso antsika hiverina aminy. Asa raha fantatrao fa anisany nampahery an'i Joba ary natonga azy andresy tamin'ny farany teo anatrehan'ny fitsapana mahamaino lalovany ny faharesendahatra nananany fa Andriamanitra namorona izao rehetrao sy mifehy an'izany rehetra izany ary fantany tsara fa mihoatra lavitra noho izany ny fiahian'Andriamanitra ny fiainany. Andehany hojerentsika ny ampahany amin'ny teny nataon'i Jehova tamin'ny Joba ka nampahery azy sy natonga azy andresy ho tafajoro hatramin'ny farany tamin'ny fahatokiana io Andriamanitra tia azy io na dia tao anatin'ny fahoriana lalina sy ny fisedrana mahamay azy izy. Azo novakiana ny Joba 7:30 fa noho ny fotoanantsika voafetra dia ny ampahany ihany novakintsika. Raisintsika ohatra ny andininy 4. Taiza ry ianao fony ao nanorona ny tany, ambarao raha hainao. Jehova eto no miteny amin'ny Joba. Toy izantsika mivaky teny, iza ny nandidy izay ho refiny raha fantatrao? Iza ny nanenjana ny famolaina teo aminy? Teo amin'inona ny nanorenana ny vodiandriny ary iza ny nametraka ny vato fehizorony? Raha niara-nyhira ny kita maraina ary nioby avokoa ireo zanak'Andriamanitra. Ary iza ny nanao varavarana misakana ny ranomasina raha nibosesika ny voaka avy tany amboaka izy? Raha nanao ny rahona ho fitafiany aho ary ny aspito ho foniny, nandidy ho fetrany sady nanisy hidy sy varavarana ka nanao hoe atreto no azonao ansoina ka tsy oatra ary eto no ampijanonana ny fisafoaka ny onjanao. Eto Jehova dia mampatsiaro an'i Joba fa izy no namorona sy mifeny zavatra rehetra ary mihoatra aloha izany ny fiahiny ny fiainan'i Joba. Nampahery an'i Joba izany ary natonga azy ho tafajoro hatramin'ny farany, tafavoaka ho mpandresy izy. Fa nandramana azosika iainana koa an'izany, indrindra rehefa mandalo fitsapana mafy mety andalo amin'ny fiainantsika isika. Isintona ny sainao mba hanao fanandramana miaraka amiko vetivety. Eritrereto kely ny fifindramonina ataon'ireo vorona madinika kely iray amin'ireo zavatra mahagaga lehibe indrindra eo amin'ny natiora izany. Amin'ny fomba hoana no ahafahan'ny vorona anankiray izay maivandanja noho ny vola vy hanidina ny amin'ny 1,000 kilometatra tsy ankijanona ho amin'ny fitodiana izay mbola tsy hitany akory. Efa mba ny sainao ve izany? Amin'ny fomba hoana ihany koa no ahazon'ny trondro mahita ny renirano ny poirany ary tsy maintsy hamaky vakiny hatrany amin'ny 200 kilometatra mahery ao anatin'io ranomasina midadasika io, kanefa izy tsy mba manana tondro zotra akory. Amin'ny fomba hoana ny nahalalan'ny fotoana sy ny toerana andehanana, satria misy fotoana mihitsy izany iza ny nampianatra ny reny tantely hanamboatra ihany koa ny tohotantely, kanefa ditantsika fa mirafitra tsara mihitsy izany ary mahafinaritra mijery azy, mahatalanjona. Nefa ny atodohan'ny tantely dia voalaza fa tsy lehibe mihoatra ny loham-panjaitra akory. Iza ny tompo-kevitra ao ambadika izany rehetra izany? Dia izao no avalin'ny Joba antsika ao amin'ny Joba 12:7-7. Joba 12:7-7. Antanio angeny biby fa hampianatra anao izy, ary ny voromanidina fa hanambara aminao izy, ary maka saina amin'ny tany dia hampianatra anao izy, ary ny hazan-drano any an-dranomasina fa hampahalalana izy. Iza ny tsy mahalala
raha mandinika ireny rehetra ireny fa nanao izany dia nitanan' Jehova. Eny tokoa Andriamanitra nanao izany rehetra izany. Le Andriamanitra namorona asy ianao ihany koa no nanao izany zava-mahagaga rehetra izany. Dia misarika ny saintsika izay miovaova sy be aia mandrakariva Jesosy. Eo anatrehan'izany ao Matitoko 4:9-20. Matitoko 4:9-20 dia hoy izy: tsy njovo ny voromanidina fa tsy mba mamafy na mijinja na mitoana ho any an-tsopotra ireny, ary ny rainareo izay any an-danitra mamelona azy. Moa tsy mihoatra lavitra noho ireny va ianareo? Tokony hampieritreritratsika lalina izany tenin' Jesosy izany. Ka manomboko izao rehefa tratra ny fahasairana an-tsaina ianao, manomboka kivy no mitoejavatra miseho amin'ny fiainanao, dia andramo ny mijery ny voninahitr'Andriamanitra sy ny heriny eo amin'ireo zava-boary manodidina anao, fa hitondra fampahirizana ho anao izany ary hamerina anao amin'ny fahatokiana le Andriamanitra namorona sy namonjy anao. Amen. AWR boîte postale 700 Antananarivo 100. Antoko-pihira ny obo farany. Ho anao izay mikarotsavatsoo, efa laminy zo fiainana iza, milokivy sy hoketraka toko, tsy mahity izay izoranatry iza. Ho anao izay mikatsaka ny soa, tena azo antoka fa tsy olo, sasany andry ny masoandronao ety, tsy mahita iantefanatran'iza. Andramore Jesosy, izy amonjy anao tokotoko, anome anao fiainana zay maharitra mandrakiza. Zay lay onja ny fanantenana. Ho anao izay miaritra tokoa, erisetranyizao fiainana iza, efa trotraka sy kivy ao am-po, tsy mahity izay mba mikirana. Ho anao mitady mpiaro tena soa, azo antoka sy marina toko, sasany andry izay amonjy anao ety, miandrandra ny ery ambony ery. Andramore Jesosy, izy amonjy anao tokotoko, anome anao fiainana zay maharitra mandrakiza. Andramore Jesosy, izy amonjy anao tokotoko, anome anao fiainana zay maharitra mandrakiza. Tanora mandray andraikitra, mitondra fanantenana.
faly miaraba ny tanora rehetra indray izahay amin'ny alalan'ity fandaharana natokana ho antsika tanora ity. Anio ary sika dia hiresaka zavatra anankiray azo antoka fa tena haliana ny tanora tokoa. Mahakasika ny tanora sy ny fiomanana ho amin'ny fanambadiana. Mandritra ny fotoana ny fahatanjana dia zavatra telo ny tena mibahana tsikelikely eo amin'ny sain'ny tanora mikasika ny hoaviny. Ny hoavin'ny fianarana izany, ny asany ary ny fanambadiana. Ka lelafy ny fahatelo avy hatrany aloha izany ndeha ho resahantsika anio e. Raha vao manomboka mieritreritra fotsiny mikasika izany atao hoe fanambadiana izany sika tanora, dia tsara ny hahafantarantsika sahady izay rehetra tokony ho fantatra momba izany, mba tsy hahatonga antsika ho voafitaka na ho diso fanantenana vokatry ny fandehanana anjambany fotsiny eo andalam-pandrosoana ho amin'izany fanambadiana izany. Ireo zokintsika izay tsy mba nanao kitoto teo amin'izany lafi ny fiomanana izany taloha lavitra ny idirany amin'ny fanambadiana, dia afaka milaza amintsika fa azo atao tsara ny manatanteraka ireo nofinofy sy anana tokantrano sambatra amin'ny alalan'ny fanaovana fiomanana entitra sy matipaika melohana izany fanambadiana izany. Dia manasanao izany mba haritra ianao hatramin'ny farany ny fandaharantsika. Allô? Allô? Manahoana? Ay! Vony ihany ty e! Ie, atonina tsara mihitsy ilay kiraro ka. Nampitondraina an'iza? Ay! Ie! Zany? Oay e! Misaotra betsaka Roviana? Vony a! Fa izy zany e! Azafady rehefa rariva ve? Afaka tsara ka? Sa zao ve? Mety foana ho eny ary rariva. Zany e? Tandremo so dia tara be indray ianao Misaotra mamya. Fa izandray zao tena mampiangolangola mafy amin'ny vony amin'ny telefonina zao e. Ribenja koa angetsy malala fomby miaindresak'olona fotsiny. Ka resaky ny bibindray ary ve nenoko e. Sady ndry mitabataba salamin'inonako. Zany ve? Dia nibenja daholo izany ny resako teo. Fa izandray hony tia mamy e. Ianao koa be adikadina ka. Atray. Ka nabaviko ve tsy asary-piaro ary rehefa misy inona? Namako ange izany mamy ny anarany. Ary tena malala tanana sy be fitiavana kosa aloha izy kia. Aiza koa nahita mibenjana izany? Mamy inona? Ka tsy voateo akory ndre no nisaotra azy tamin'ny kiraro. Dia voateo koa nisy nampanatitra teo io zavatra io. Aiza? Tsy haiko na akanjo na inona ny ao anatin'io fonosana be io e. Aiza zany? Hoe zany angeny saika nitsoko andry teo e. Fa tsy hoe zany te hiaino resaka. Avy tany amin'izany monsieur mamy zany hony e. Ie, tsara toetra be aloha izy e. Na ianao io aza zao ny hitany dia omeny zavatra ihany koa. Satria nahoana no omeny zavatra? Ka mpanan-karena be ange izy e. Inona ny tsy anana izany Ribenja? Fiara, trano, asam-bony be vola e. Ianao ve ny namany ka zany omeny zavatra e? Ka ianao ange anadahako e. Azava ho amiko tsara fa tsy azoko ny tiany vony lazaina ka. Zao ary miarak'izay dia
alainy vato io ny ay tsara aloha ny fikasany misaotra saingy inona indray ianao io moa firy taona no anambady sady ka tonga kosa ngeny enjarako e fa firy taona kosa iny rangahy iny raha tsy diso a dia le paka sy mpanatitra anao amin'ny fiara ry ambadiky ny sampanandalana ary le mamy io ny mipenjako mampaninona moa izay taona fa ty ahy sady batiko e fony a sala midadanaivintsika ange iny ianao kosa dia efa fanatsatsoana olona mihitsy e anga ianao mahavita ny vitan'iny raha fijeriko azy sy ny fananany aloha ry vony a dia olona efa manambady izy iny so tafiditra lalina ranabavy io za fe adala aminao e tsisy an'izany zay ampiadana kosa nge mba tadiaviko robenjy ka zay indrindra nge no antony itenenako anao e voavarambe 10 taona ne ianao ry vony e dia maninona mbola manana fotoana tsara ahafahana miomana amin'izany atao hoe fanambadiana izany fa nga io robenjy ianarana fa rehefa any hita enondry tsara aloha fa aza mora misendrotra sala amin'io e kinary ny omanako senarako e izy efa nampanantena fa izy daholo miantoka ny zavatra rehetra ny trano efa vonona sy ny sisa e za zany efa manamaivana ny tokony ho anjarantsika amin'ny fahasahirananako dady efa tsy otsony sa benja no eno ah avelao aloha iteny raha ty tena dia satroko azy indri anambady aingana dia aingana dia zay samy vita saingy tena tiandria ary vony ary ny lavitra ny tsinjovoko tsara ovy tsara fa rehefa hitombo ny taonandry dia matotro indry tsy ny zatovovavy rery ny sala amin'izany fa ny zatovolahy ihany koa ka ny zavatra azy tiandry amin'izao taonandry izao a dia mety tsy ho tiandry itsony any aoriana any zao mbola no miseho ivela no mahasitonandry fa rehefa afaka 4 na 5 na 9 taona no any dia andinika sy hijeriny tena zava-misy marindry ka raha ny fanambadiana no atao an'izany ry vony a dia saraka sampirafy si penja koa to mahita volana lohan'ny bibiko tsisy an'izany fenao koa tsy azo atao anjamba ny sala amin'izany eny izy io ry vony anambady ary rehefa makay izy sady za koa efa leon'ilay tsy fisiana ka mba te iaina sala amin'ireny mpanaka rena be ireny ary benja dia hiala amin'ny fianarana zany ianao ka rehefa manambady nge dia mba mifantoka mitokantrano amin'izay dia inona hoy izany no asa ataony vony benja ve maninona ny vola efa misy mpanan-karena be angeo any vadiko ry benjy zanga avelany asa zany any amin'izany vola any mamiko ka raha sanatria any oriana any misy ny tsy fifanarahana na ny aina koa ny tsy mifametra dia ahoana ka efa zatra miadana dia rehefa aveo rehefa any ho ahita sahany koa ve dia tsy ho hay ny fitantanana sy ny fikarakarana an'izany za kosa ve dia anaikinaiky fotsiny hoe zany very vony ny tena feverandriny atao hoe fanambadiany izy io ane ny fiainanao mandrakizay ka na afo be na io fiadanana miankina amin'ny fiomanana nefa ny valin'izany sy mety ho vokany anjaranao anefa misafidy tsy tereny ianao fa toroana hevitra efa manana traikefa ny zokinao matoa miteny an'izany ry vony ny fitiavana sy ny fanambadiana tsy atao tefo maika ka hoe amin'ny herinandro indray amboarina na soloana rehefa tsy mety tsy izany ny fanambadiana ry vony ianao koa ohatra mandreraka be ny saiko ka dia ahoana miarabanao mpanaraka izao fandarana natao ho an'ny tanora izao avy dia vatanitsika ny torohevitra izay tiana homenantsika tanora miainga avy amin'izay tantarana rahantsika teo izay misy ny fahavononana ilaina hidirana amin'ny tokantrano raha mbola mpifamofo ny olona anankiroa
na koa mbola mifankaty indraindray miaraka ary efa avy miaraka dia samy mandeha mbody any an-tranony amin'ny fotoana fiarahana indray vao tafaraka dia mampitsiriritra azy ireo mafy mihitsy zany hoe hiaraka ao anatin'ny tokantrano anankiray ivady. Mieritreritra mihitsy izy ireo fa manahoana re raha tsy misaraka itsony mihitsy sika miara-matory miaraka mikarakara tokantrano zany hoe mivady zao anefa rehefa mifakazahatra ao atokantrano ao dia ho hitanao fa betsaka amin'ny toetra samihafa zay tsy hitanao tamin'le olona noheverinao fa tena tianao no manjary baribary aminao rehefa miray trano ao. Eo ianao voagaga hoe hay ve eo amin'ny lafiny toetra fotsiny zay eo koa ny lafiny ara-pianakaviana tsy anareo roa ihany no lasa mifandray akaiky araka ny fiheveranareo azy fa eo koa ny havany lahy sy ny vavy zay tsy azo atao tsy rambona mihitsy ny fisiny. Tsy maintsy fehezina koa ny fifandraisana amin'ny andaniny sy ny ankilany sy ny maro samihafa. Itsy andaniny zany moa ny raharaha fanao andavanandro ary rehefa tonga ny zazakely dia miova tanteraka ihany koa ny fandaharam-potoana rehetra sy ny fifandraisana ao atokantrano efa mbany tsinjovinao melova izany. Ilaina ny fiomanana ao amin'ny fanambadiana sy tanora namana. Misy ihany koa sika tanora mieritreritra fa rehefa eo ny vola dia vita ny zavatra rehetra. Tena diso tanteraka sika amin'izany. Sika ataony manontany anareo zanaka mpanan-karena izay niditra tao anatin'ny tokantrano kanefa tsy nanana ny fahamatorana teo amin'ny lafiny ara-toetra sy eo lafiny hafa betsaka izay ilaina hidirana amin'ny tokantrano dia ilaza aminao izy ireny fa tsisy ny lany azy akory le vola satria tsy nahavahan'ny olana rehetra eo anivon'ny tokantrano ny vola na dia tsy maintsy ilaina azy zany milohany hidirana amin'ny tokantrano. Dia fepetra anankiray fotsiny ihany ao anatin'ny fepetra marobe ahafahana miditra amin'ny hoe fanambadinana ny tokantrano ny vola. Voalohany ary ny fahavononana ilaina dia ny eo amin'ny lafiny ara-pahamatorana. Tsorina mihitsy hoe eo amin'ny lafiny ara-taona no resantsika voalohany. Tsy miankina amin'ny fari-pahaizanao ara-tsaina ny fahamatoranao. Tsy ampy atonganao matotra zany. Misy mantsy tanora mbola kely dia efa manana diplôma be dia mieritreritra izy fa efa vonona ny anambady. Diso dia diso zany. Ilaina ny fahamatorana ara-tsaina, ara-batana, ara-toetra ary ilaina ny hoe firitaona mihitsy ianao voavonona ao amin'izany. Tsy ianarana any ampianarana ange ny fiainanao atokantrano amin'ny lafiny anankiray koa nefa dia misy olona efa 40 taona nefa dia mbola manao sain-jaza ihany. Etsy andanin'izany indray dia misy tanora mbola vao 20 taona 20 taona kanefa dia afaka miatrika ny fiainana amin'ny fomba matotra satria betsaka ny andram-piainana izay nylalovany angamba vokatry ny fahorinana ny fizakana ny zavatra sarotra nandalovany teo amin'ny fiainany dia ny matotra aingana kokoa izy. Fa amin'ny ankapobeny aloha dia eo amin'ny 20 taona ny miakatra eo ny olona no manomboka mahatsapa tsikelikely zany hoe fiainana matotra izany. Fa mialohan'izay eo amin'ny 19 taona ka hatrany 19 taona sy 20 taonany dia mbola ny zavatra ivelany ihany toy ny atsaran-tarehy. Ilaina ny atsaran-tarehiko vady jerijeriko fa tsy izay fotsiny tsy ampy. Zavatra ivelany fotsiny manintona ny tanora aloha mialohan'izay ny akanto ny endri-javatra ivelany ny fiainana ara-materialy toy ny fiarakodia, ny fitafiana sy ny takan'izany zany manintona ny tanora ary ampy isotoana ny mpanararoatra azy. Tondra moto tsara-tarehy ny olona anankiray dia efa voasarika izy. Tsy matotra izy zany. Tondra fiarakodia tsara-tarehy ny olona anankiray dia efa voasarika izy. Zay mbola mibahana ao anatin'ny sainy, zay no heveriny fa zava-dehibe raha mbola tsy matotra ny olona anankiray. Fa rehefa manomboka eo amin'ny 2 taona eo ny vehivavy ary eo amin'ny 4 taona eo na 5 taona eo ny lehilahy farafahakely ny taonany zany vao manomboka mikatsaka ny toetra tsara anaty toy ny hoe fifehezan-tena, ny fahaizana miasa, ny toetra mampanasa mihafa. Zay zany ny olona vao manomboka mijery akaiky an'izay ary mihevitra an'izany ho zava-dehibe indrindra
mihoatra noho ny materiel sy ny vola. Ary zany mahatonga ireo tanora namatsika latsaky ny 20 taona zay manambady ary malaky misara-panambadiana amin'ny ankapobeny. Ny statistika dia afaka milazan'izany amintsika satria tsy vitan'ny endri-javatra ivelany fotsiny mantsy na dia ilaina azy zany ny fiainana ao atokantrano. Raha tianao ny ahita melo zany hoe fiainana ao atokantrano zany dia manomboa mandinika ny zava-misy iainan'ireo mpivady efa miaina ao anatin'ny tokantrano, dia manontania ny ray aman-dreny, manontania ny zokiolona mba hahafahanao mahafantatra izay tena tokony ataonao amin'ny fiomanana ilainao. Manaraka tsika dia resaka ny fahavononana ilaina eo amin'ny lafiny hafa indray fa ampotsakotsakona aloha izay androan'izay mandra-peo indray ary eo. Milohan'ny andraisanao fanapahan-kevitra dia fantaro aloha izay mety ho vokany. Zany ry Sandry Malala, ny fahavononana ny zava-dehibe indrindra eo amin'ny zavatra rehetra atao. Milohana izany fanambadiana izany raha tiana ny ahita fahasambarana sy fahombiazana. Tsy maintsy andalo amin'izany ianao any aoriana any. Koten'izao dia arao ny torohevitra omen'ireo manana traikefa sy ny ray aman-dreny eo ambany fahasoavan'ilay raintsika any an-danitra. Mametraka ny mandra-pitafa ho amin'ny manaraka indray na manao fanjaniaina na natotosany fandaharana ao antsika tanora niaraka tamin'ny nary ny angalo ny lafin'ny teknika. Tompona andraikitra Elion Andremitansoa. Veloma ilay feo ny fanantenana. Téléphone 034 06 797 62. Tarika feo iray. Ny fanambadiana dia tsy mba kilalao ka andramandramana sy olalao atao fomba fanao itety ny onja mahery ny tany satria tsy manampy afarany ny fitiavana no tiako lazaina fa foakirono mitambatry iray iaraka mandrakizay iara mambina sy anoloko itety itony tontolo ny fitiavana dia ravaka soa zay lay onja ny fanantenana. aira mamelona ny fikambanan'olondro ny faneriko Jeso hanome zay rehetra fity miaina sy velona trany tsy miovana manapetra ny fanambadiana dia zavatra soa ny firaisampo sy firaisana saina zany no tena ilaina namorana sarotra azambakity fizany no fanalahiny
mazana misy ny fifandeferana ihany anefa fitaorana afaka nefa haratiny manisy tsiky pity fizany no fanafody ny fitiavana iravaka haina mamelona ny fikambanan'olondro ny faleriko Jesu hanomezay rehetra fity miaina sy velona trany tsy miovana manapetra. Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ni podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaran'ny awr sampana teny malagasy amin'ny alalan'ni Facebook isanandro amin'ity pejy ity AWR feon'ny fanantenana. Faniteninao no fahamarinana. Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany. Iarahanao amin'ny feon'ny fanantenana sy ny departementany sekoly sabata. Faly miarabanao amin'ny anaran'ny tompo izahay. Misaotra noho izao safidinao hiara-anatra ny soratra masina aminay izao. Tanteraka aminao ny teny fampanantenan'Andriamanitra hanamasina anao amin'ny teniny. Fifandirana, herisetra, fahefana ary fifehezana. Fifandirana, herisetra, fahefana ary fifehezana. Io no lohahevitra iarahantsika mandinika amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra mandritra izao fiarahantsika androany izao. Tsy voavahantsika indraindray ny olana sy ny fifandirana ka mety hitarika eo amin'ny zavatra mampidi-doza maro izany. Mety hatonga fantratrana ny hafa sy fanaovan-dratsy amin'ny fomba mahatsiravina ny fahatezerana. Mety iseho amin'ny endrika maro ny herisetra. Mety ho herisetra ara-batana izany, herisetra amin'ny alalan'ny teny izany, herisetra ara-petsepo, ara-tsaina, ary mety ho fanerena hanao firaisana ranofo sy ny sisa. Izao anefa manohitra ny fitiavana tsy mihevitra ny an'ny tena izay fitsipika fototsy ny fanjakan'Andriamanitra ny mety ho endrika herisetra rehetra. Izao ny voalazan'ny Jaonina voalohany toko 4:7-9. Jaonina voalohany toko 4:7-9 manao hoe aminaran'i Jesosy: ry malala, aoka hifankatia isika fa avy amin'Andriamanitra ny fitiavana, ary izay rehetra tia no naterak'Andriamanitra sady mahalala an'Andriamanitra. Izay tsy tia dia tsy mba mahalala an'Andriamanitra fa Andriamanitra dia fitiavana. Dia hoy ny Kolosiana toko 3:7-9. Kolosiana toko 3:7-9 amin'ny anaran'i Jesosy: ianareo lehilahy, tiava ny vadinareo ary aza sosotra aminy. Inona no lesona nampianarana izany antsika momba ny tokony hananantsika fisakaizana sy fifandraisana mahafinaritra amin'ny hafa? Ianareo lehilahy, tiava ny vadinareo ary aza sosotra aminy ny Kolosiana. Ny teny hoe sosotra amin'ny teny Grika dia manondro ny hoe tezitra na malahelo amin'ny vady ka mahatonga alahelo maharitra sy fandrafesana mahery vaika ary fanehoana fankalana aminy. Mazava ny ambaran'i Paoly fa tsy tokony rafesina na hanaovana herisetra ny vady. Fitondrantena tsy azo ekena ho an'ny kristiana ny fanaovana herisetra ara-petsepo sy ara-nofo ary herisetra mahakasika ny firaisana ara-nofo. Ny fitiavana ny vady kosa no ekena maha-kristiana. Ambaran'i Paoly mazava tsara koa fa ny fitiavana dia maro-po sady mora fanahy. Ny fitiavana tsy mialona, tsy mirehare, tsy mihebohebo, tsy manao izay tsy mahamendrika, tsy mitady ny azy, tsy mora sosotra, tsy manao otro-po, tsy mifaly amin'ny fahamarinana fa miara-mifaly amin'ny fahamarinana.
ny fitiavana mandefitra ny zavatra rehetra, mino ny zavatra rehetra, manantena ny zavatra rehetra, mahitra ny zavatra rehetra. Samy hafa tanteraka amin'ny herisetra ny fitiavana. Samy mahatsapa ho miadana ny rotota am-bovady zany, ao anatin'ny tokantrano anankiray salama tsara, miaino anatin'ny fitiavana. Ary vokatr'izany dia samy mahay mifeny atezereny amin'ny fomba mahasalama ny andany sy ny ankilany. Matetika ny olona hiaran'ny herisetra no mahatsiaro meloka, toy ny hoe tompon'andraikitra nahatezitra ilay nanao herisetra taminy izy, na koa mendrika ny herisetra tao aminy. Eo ankilany izay nefa dia mety hifeny hafa ny mpanao herisetra, ary matetika koa ireny olona mpanao herisetra ireny no havanana amin'ny fanaovana izay atsapan'ilay hiaran'ny herisetra ho tompon'andraikitra amin'izany. Ny marina nefa dia tsy misy na iray aza mendrika ny hanaovan'ny hafa herisetra, ary mpanao herisetra no tompon'andraikitra amin'ny safidiny sy ny asa ataony. Na raha oviana na raha oviana dia tsy tompon'andraikitra amin'ny herisetra ataon'ny hafa ianao izay hiaran'ny herisetra. Ny vaovao mafaly manome fampahirezana ny Baiboly, fa tsy fanamelohana ho an'ireo izay hiaran'ny herisetra. Raha toa ka manana fahazarana ianao manamarina ny herisetra ataonao amin'ny hafa, asa dino fa tsy hafatsiny ianao, heloka foana na raha oviana na raha oviana ny herisetra atao amin'ny hafa, na ara-petsepo zany na ara-batana izany. Ekeo ny heloka ao amin'Andriamanitra, ary angatao izy hanafaka anao amin'izany fatorana izany. Raha hiaran'ny herisetra kosa ianao, aza dino lesitsika tany aloha, mamela ny heloka izay nanao ratsy taminao, ary mivavah ho azy fa Andriamanitra irery ihany no mahay manova ny fo. Hivavaka isika. Raha nezany an-danitro, misaotra noho ny teninao, misaotra noho ny anatrao, ary misaotra noho ny teny fampanantenana fa tsy mahafoy anay ianao na dia ratsy sy mpanota azy izay. Mamela ny herisetra rehetra nataonay tamin'ny endriny rehetra, na raha-batana izany na raha-tsaina na raha-petsepo, ary sy trano ny tokantrano misy anay. Dia misaotra anao mamaly izany vavaka izany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Adventist World Radio, the voice of hope. Tapitra treto ny fiarahanao tamin'ny radio feony fanantenana na ny AWR. Azonao ataony mamerina miaino na maka maimaim-pona ny fandaharana anarahanao teo amin'ny fotoana rehetra ilanao azy. Raisoary ny adresy ahafahanao manao izany: www.awr.org. Mandrapitafindray ary.